Nanambara ny Premier ministre teto fa tsy marina ny filazana fa hoe terena amin'ny safidiny ny mpiasa-panjakana manoloana ny fifidianana ben'ny tanàna hatao tsy ho ela. Hampiharina ny lalàna ho an'ireo mpanao kolikoly na iza ary tsy maintsy isajiana ihany koa ireo mpangalatra ny harem-pirenena malagasy. Malalaka ny fifidianana koa ary malalaka ny filatsahana. Tsy misy baiko avy amin'ny Rakoto na Rabe na Rasoazanan'olo. Fa ny baiko dia ny baiko ny fitondram-panjakana mametraka ny fifidianana ary efa misy ny enti-manana amin'izany satria misy koa ny milaza hoe tsisy ny vola. Misy ny vola anaovana ny fifidianana. Sy ny marina dia zao feno fitaka ny tany ka mahaiza mifidy. Eto dia manao antsoavindray koa ny fifidianana io mikasika ny mpitantana ny etra sy ny mpiasa ny tribonaly. Tsy azo ekena ny familiana ny olona ilatsaka hifidy. Tapaky ny gouvernemanta fa 16 000 ariary ny alohan'ny candidat dia mahazo 211 bis izy. Hoy aho hoe raha nametraka an'iny filoham-pirenena dia tsotra ny eritreretiny ny tao anatiny ary ny zavatra vina napetraky tamin'izany dia hoe Madagasikara mandroso sy mahomby matanjaka ary vaovao. Izay no zavatra katsana ny adala ny vahoaka malagasy 2020 tapitrisa. Tsy misy intsony tompoko ny olo tsy azo sasina izany na iza ampiarina ny lalàna ho an'ny rehetra atapero antreto ny fanaovana zay kolokolo zay na amin'ny lafininona na amin'ny lafininona. Taorian'izay moa dia niarany vory tamin'ireo lehibe ny sampanjara rehetra eto amin'ny faritra Atsimo andrefana ny Premier ministre Général Ravelonarivo Jean ka tamin'izay no nampahafantarany ny tokony atao ho entina mampandroso ny asa-panjakana aty amin'ity faritra Atsimo andrefana ity.